tonga soa ianao atao anatin'izao fandarana l'invité du jour zao fandarana zay hitondratsika loha hevitra hafa indray ao amin'ny androany ka ho vahintsika ao anatin'izany Salara Rija Andriamady izy moa no filompanorona ny fikambanana Nosy Miavaka anisan'ny mivoy ny atsotsika hoe gasy hébreu ihany koa zay fantatsika efa niaraka tamintsika teto fandroana izy miaraka amintsika androany hitondra famila belarana zany makasika an'izay loha hevitra zay isy ihany koa ny conférence lehibe zay hoentin'izy ireo amin'ny lady ho avy zao izay tsidika atsika sady ety ampendohana araka zany miarabanao Salara Rija Andriamady ary ankasako indrindra ny fanekena fanasana manasanao ary androso anaty efitrano. Shalom ary misaotra nanaiky ny fanasana tompoka. Shalom namana gasiara miarabanao ary koa miarabany mpijery sy ny mpiaino ny fandarantsika. Makasitraka indrindra tompoka nanaiky ny fanasana ary veriko fa zava-dehibe ny fampiresantsika ho amin'ity androany ity ara-bany manokana antsika rehetra ny tokantrano manasitsika rehetra iaraka aminay na ianao zay mijery fahitalavitra mihaino ny japeo ny Real 94 FM manaraka amin'ny alalan'ny page Facebook ny Madagasikara na eto Antananarivo na any amin'ny faritany indrindra fa isika rehetra any ampitan-dranomasina dia tolorana zay Shalom zay vokoa gaga mijery eny zany inona ray ty Shalom sy Gasikara ty ahoana marina moa zany mahatonga le hoe Shalom rehefa mifampiaraba ataontsika hoe gasy hébreu topoka. Ya. Tsika mazana anatin'ny fikambanana Madagasikara Nosy Miavaka zay sany hoe gasy hébreu ny Shalom dia fiaraban'ny hébreu izy io satria ny gasy miteny hoe salama ny hébreu miteny hoe shalom ny salam miteny hoe assalamu alaikum zany hoe izy zany fiarabana le hoe shalom tena dika dia hoe fiadanana fa ampiasana izy ao fiarabana zay le shalom zay namana Gasikara. Mazava tsara mihitsy somary nakapampitoana kely mihitsy isika tamin'ny farany niresahana ny tontolo ny atao hoe gasy hébreu sy ny fivavahana hébreu zanazany izy anefa somary atsidikitsika kely karazana famitinana kely any fa mety misy hoe voasambana mihitsy zany vao hiaraka amintsika indray ao amin'ny ity fandarana ity ka raha ohatra ka fitinina kely zany le hoe gasy hébreu inona mampatonga anareo mivoy an'le hoe gasy hébreu malagasy dia hébreu andeha anao fitafy hébreu andeha hiaina ton'ny hébreu raha ohatra ka afaka fitinina kely tompoka. Ia zay tokoa izy io malagasy dia taranaka hébreu satria misy zany ny faminaniana ao anatin'ny baiboly zay milaza fa ho tonga aty Madagasikara reo Israely zay tao amin'ny fanjakana avaratra zany hoe tany ampiandohana aloha dia i Abraham natao hoe hébreu raha vahina ny Genesis toko fa 7:10 i Abraham hébreu i Abraham niteraka any Isaka Isaka niteraka any Jakoba ary Jakoba niteraka ny 12 ny finin'ny foko 12 ny zanak'Israely. Aveo reo dia lasa fanjakana tokana misy firenena foko 12 tao amin'ny tany Kanana tamin'izany fotoan'izany ary dia Solomon mpanjaka moa nanjaka tamin'izay fotoan'izay dia vaky rony fahotan'ny fanjakana hébreu fahotan'ny Solomon mpanjaka dia fanjakana atsimo sy fanjakana avaratra. Io fanjakana atsimo io no tao Jerusalema ndray nivohany ary fanjakana avaratra dia Samaria ndray nivohatra noho ny fahotan'ny Solomon navaky moa le fanjakana zay zao nefa nivolazan'ny baiboly bambo reo Israely reo tany hoany amin'ny -722 fanjakana avaratra foko 7 dia nambaran'ny baiboly fa mbola synody mandrakandroany mazava tsara ny tenin'ny mpanjaka faharoa 7 andin'ny fa 13 babo tany Asiria Israely ary mbola synody mandrakandroany reo zany no tonga aty Madagasikara araka ny proof tamin'ny fantarana volomo zay fandraisantsika moa tanatin'le izy ho atsika moa zany zay hitady zay proof zay dia any conférence ika mivalapatra be fa eto famitinana no ataoko zany hoe fitingiko izy mana hoe ny malagasy dia taranak'ireo Israelita tao amin'ny fanjakana avaratra zay babo tany Asiria mbola synody mandrakandroany fa tonga aty Madagasikara ty amin'le nosy lavitra zay zany le izy mazanatsana izy nefa Salara dia amin'izao vampitoana zao taonjato ianatsika zao 420 tsika androany miresakivo ny malagasy fa safiotra tanteraka na hoe mifangaro tanteraka am'ireo akoatran'ny ataontsika hoe razamben'ny hébreu misy karazana hafa ihany koa indrindra fahatongavany vahiny eto amintsika misy sino misy karana be dibe tena mifangaro tanteraka tsika dia androany nefa nareo mamerina n'ilay hoe malagasy hébreu ny fitafy
hébreu fiteny hébreu fivavahana idirantsika avy eo mbola miresaka hébreu tsy karazany efa lany andro any ve le hoe malagasy hébreu gasy hébreu fa maninona mbola miverina ry amin'ny taonjato fafiaria nefa tsika efa am'izao mifangaro voraka be zao a ny malagasy inona zany ny antony zay isafidy zay hoe ataotsika asa hiverina andoharano ve sa inona ny antony tompoko raha ny tao Madagasikara zany de ny olana zany de hoe inona ny vahaolana ao Madagasikara ny vahaolana de hoe mila refondation totale mila miverina andoharano ka aiza le loharano ny loharano de fiaviana aloha voalohany indrindra ny akamaroan'ny malagasy dia taranaka hébreu tsy ny malagasy 100% kory ny hébreu fa misy indonesianina eto misy afrikanina eto ary misy sinoa eto misy arabo eto fa zao koa nefa tsy azo lavina misy hébreu koa eto zay masina manina Madagasikara manino no eken'ny olona misy indonesianina eto misy afrikanina fa tsy eken'io misy hébreu koa eto zany hoe taka nitorianan'le hoe misy indonesianina afrikanina arabo frantsay dia tokony fantatra koa tsy maintsy ekena fa misy hébreu eto Madagasikara zay ny tena fototra ny problème eto Madagasikara ny fisian'ilay hébreu eto izay raha fanekena tamin'ilay tsy toavin'indra ataona Elohim miteraka ny problème sy ny crise eto Madagasikara reo hébreu reo zany mila miverina maizy azy anisan'ny fivoahan'ny Madagasikara amin'ny crise ny hébreu mivoakasika zay ve sa ny malagasy rehetra le tokony hiverina resasika izy ozy anao tany ampeny hoe mifangaroaro eto ka ny hébreu mihitsy hatrany ambolohany mifangaroaro nge tany ambolohany satria ohatra hoe izy moa zany tena hoe razambian'ny hébreu Jacob ny vadiny Jacob ka efatra i Léa Israely miaraka amin'ilay ankizivavy Bila sy Zilpa de avy eo reo andefy tany Egypte reo tonga avy tany Egypte reo dia ny fangaro ato amin'ny Egypte anatin'ny 700 taona reo de raha vakina sana ny baiboly amin'ny Exodus de hoe nisy ankiosy izy olona zay hafa firenena be dia be izay niara-mivoaka tamin'ny Israely avy ao Egypte niara-mivoaka tamin'ny Israely vakina ny Exodus toko fa 12 zany hoe hatrany ampiandohana misy le vahoaka nefa cosmopolite ohatran'izay le izy kanefa reo dia anatin'ny tolona hébreu de hébreu foana filazana andreo ohatra zao ry Ruta nge zao ohatra zazo ambara hoe bebe an'i David Ruta nge ka Moabite i Ruta nanambady amin'ny Boaz niteraka ny Obeda niteraka ny Jesse niteraka ny Davida izay Moabita tanteraka fa reny efa tsy atao hoe Davida ve zany safiotra Moabita tsia rehefa ao anatin'ilay tontolona hébreu ilay vahoaka de lasa hébreu ara-nofo zay le volazan'ny baiboly anatin'le izy zany de zao manao hoe le hébreu misy hatrany ampiandohana nefa mifangaroaro inona ny antony satria azadinoy na ripijery azaina fa ny hébreu no lamatoan'ny olombelona rehetrarehetra zay mahavoafidy azy lamatoan'ny olombelona ary ny lamatoa mitondra n'ilay famonjena no zany de zao hoe raha misy hébreu eto Madagasikara dia ilay fangarona mihitsy de anatin'le tolona hébreu ohatra amin'ny faranteto manao hoe foko 20 nge eto Madagasikara de hoy isika manao hoe tany amboalohany nge dia avany Afrika malagasy avany Indonesia malagasy tonga teto dia nitambatra foko 20 satria manino ilay foko 7 zay tany Afrika ampin'ilay foko 7 tany Indonesia tonga eto Madagasikara sy ampina 7 20 ny majorité malagasy mihitsy zany no efa hoe anatin'le raha na hébreu misy fangaro le izy ka tsy sakana mihitsy hoe efa misy any zay misy le planny Adonai sy zavatra zay afana mamonjy ny hafa firenena azadinoina na Madagasikara ny famonjena an'izao tontolo zao dia vonjena amin'ny Abrahama sy ny taranany ny firenena rehetrarehetra atao grefy ao amin'ny Israely ny hafa firenena mavana koa aty amintsika Israely na Madagasikara farany sisa le endrika ivelany araka ny nambaraka teo resaka fiteny resaka fitafy sy ny sahala amin'izany nareo ve mino fa mbola ho tafiditra amin'izany malagasy manoloany ity fiazakazany rivotra indrindra fa ny rivotra tandrefana ity hatramina fiakanjo ianao zao mahitanao zao de tena hoe fiakanjo hébreu sy masamay moa efa andresantsika daholo ny dikanireny tamin'ny fotoan'androny fa androany ve anao de mietrehitra azony malagasy amin'izay atao endrika ivelany na fiteny na fitafy eny fa hatramin'ny fomba mampanao mihitsy azy anisan'ny voizinareo anatin'le izy nisy fandaniana napetraka tamin'ny pasteur Martin Luther King tany États-Unis hoe enao miady amin'ity apartheid siany ity
dia mivianao izy zareo fa io andresy fa io ady ataonao io moa izy niola tamin'ny 1960 zany resaka zany dia nalaza be nga manoteniny mahatanitany igny a hoe minao izy fa anirina any a dia mbola iaraanatra izy maintsy ny fotsy minao izy fa anirina any a dia mbola isy a ny bus aiky ambana maintsy sy ny fotsy minao fa anirina any dia misy filompireniana mainty hoditra aty Amerika zany ny teny mpinoana tamin'izany fotoana zany dia raha manontany andro any na malagasy ary mino venao fa mbola io ve malagasy dia miteny koa andro any minao fa anirina any a dia mbola iverina maizy azy malagasy iverina amin'ny kolosainy a iverina amin'ny cultureny a iverina amin'ny fitafy iverina amin'ny fombany mino zany malagasy ary fa atomboka aloha zay andro any le izy na malagasy ary ny resaka fivavahana hébreu asitsika teny kely ihany koa aloha fampinana kely a satria idirantsika avy eo ny ady hevitra fivavahana hébreu asa afaka mba resanao kely ve mety hoe misy karazany firy izy io raha nendoana zany fa neto Madagasikara androany satria betsaka ihany koa le mivohy resaka hébreu eto amin'ny fandaraka eto ary ianao mahafantatra tsara nireny karazan'olona rehetra izay tonga mivahiny eto a ny resaka teny hébreu ny finoana ny anarana dia tafiditra ao anatin'ity fivavahana ity a samy ametrahako fanontaniana avokoa ary ny farany a za zao mahita anao milanja an'ity a asa ho an'ny kristiana moa dia hoe baiboly ka ity zao a ohatry ny finosana lambalandy mihitsy misy dikany daholo ve sy ny zany rehetrarehetra zany a lahy ataontsika hoe fivavahana hébreu toboka fivavahana hébreu ndrasantsika na Madagasikara dia io zany dia amin'ny ankapobeny dia mizara roa eto ambonin'ny tany resantsika aloha fa tsy Madagasikara eto ambonin'ny tany zara anankiroa izy io a misy atsina hoe hébreu a zay a mbola tsy mino fa efa tonga ny Mesia fa mbola miandry Mesia mbola miandry mpamonjy raha izay ny faharoa dia fivavahana hébreu ihany izy fa mino fa efa tonga ny Mesia ary efa tonga ny Masiaha na Mesia fiteny azy zany ilay voalohany a dia mitondra anarana hoe judaïsme amin'ny ankapobeny zany judaïsme dia fivavahana hébreu a fivavahan'ny fahasoesin'ny mpanorandalàna hitantsika zay mifamaly matetika amin'ilay Mesia mpamonjy anatin'ny testameta vaovao a zay le fivavahana judaïsme zay raha iny ny faharoa dia fivavahana hébreu atao hoe notsrim ny notsrim kosa indray a dia fivavahan'ny apôstôly izay a mino fa ilay maty le nitsangana tamin'ny maty le nomboana iny a iny no Mesia mpamonjy ny anaran'izay dia notsrim ny anaran'ilay izy a fivavahan'ny apôstôly ka ho anay manokana zay dia resy lahatra zay amin'ny fivavahana hébreu a izay atao hoe notsrim izay dia atao anatin'ny fivavahana hébreu a notsrim satria ny notsrim no fivavahan'ny apôstôly a mino zay fa lay maty le nitsangana tamin'ny maty nakany an-danitra ho avy indraiky atsika iny no Mesia mpamonjy raha izay fotoana hébreu ihany dia ny finoana hébreu rehetra koa zany ina reny ny itovizany ray a dia na ny hébreu notsrim na ny hébreu atao hoe judaïsme dia samy fototra misina hoe Torah ny Torah zany a nosata fototra amin'ny fivavahana hébreu a zay lay ohatsy izy anao ino ty zatra finosinao ty a dia asiako kely amin'ny mpijery angambany le izy a afaka somen'ny teknisiana izy ty a atsy zany zao a dia asina hoe Torah dia Nevim dia ary Katovim mizaha anankitelo zany ny fivavahany baiboly hébreu a Torah asika hoe lala Mosesy a ary a ny faharoa Nevim adika hoe mpaminany a ary ny Katovim zay adika hoe salamo na hoe ireo soratra ity zany a nitovizan'ny fivavahana hébreu rehetra zany samy mampiasa ny bokin'ny Torah zay natao hoe hébreu dia mifototra amin'ny Torah na ny lala Mosesy fa zao fotsiny indray hoe ny différence kely zany anatin'ilay fivavahana hébreu indray judaïsme dia ny bokin'ny testameta vaovao ho andry zareo judaïsme dia izy a dia tsy mampiasa ny bokin'ny testameta vaovao lojika be satria izy a tsy mino fa efa tonga ny Masiaha tsy mino ny Mesia fa ho anay kosa indray a notsrim zay dia ampiasa ny bokin'ny testameta vaovao aty amin'ny bokin'ny Matthieu a ka hatraty amin'ny bokin'ny apokalypsy zay zany satria nahoana fa mampiasa ny testameta taloha ihany sa tsy mampiasa mihitsy zany hoe mitovy amin'ny karazan-drazan'ny baiboly ho an'ny fiangonana kristianina ihany ve zany sa hoe mety misy mahasamy hafa kely fotsiny am'izay hoe lalàn'ny Mosesy Korasy mitovy mihitsy isika satria raha mijery ny baiboly dika teny hitantsika andavanandro a dia hoe nadika avy tamin'ny teny hébreu a ny baiboly dika teny zany aiza le baiboly hébreu zay a ty le baiboly hébreu ty a ampiaratanantsika ty le baiboly hébreu ty ity zany mianga avy amin'ny bokin'ny Genesis ny teny hébreu a dia soratana
sady vakina avy any akavanana miakavy no zany zany ny voalohany ty zany tsy avaty fa vaky ohatran'izao zany ty zay zany tena izy amin'le teny hébreu dia mihodintsika zany Genesis Bereshit dia Shemot na Exodus dia Vaikra na Lévitique kosa dia mitohy makany le boky lay soratra ao ve mitovy amin'ny Bible kristianina le soratra latina ihany sa hoe soratra hébreu mihitsy afaka zomen'ny teknisana izy vetivety ny raha azafady soratra sao dia atao anatin'ny baiboly hébreu zany zao dia bokin'ny Genesis dia ato zany zao hoe Bereshit bara Elohim et Shamaim veet haaretz. Tamin'ny voalohany Elohim nampisy ny lanitra sy ny tany. Zany hoe karaktera hébreu fa zay le nadika tamin'ny tempirenena samihafa. Tsy mitovy zany le karaktera. Mazava tsara. Ity zany ny original ny baiboly rehetra eto ambonin'ny tany. Nadika tamin'ny teny gasy, teny français, teny anglisy sy ny dikateny maro samihafa. Ny boky mitovy le izy. Fa ilay teny no tsy mitovy. Zay tsara fantatra zany zay. Manahoana le any eto Madagasikara nefa ny samy ahitana an'ilay judaïsme sy ny ataontsika hoe notsirimy io ve nareo malagasy mivoy an'izay atao hoe fivavahana hébreu zay ary mifankalala sy miombana ve nareo izay ihany koa ny tena teo hoe manana ny fahamarinana zany satria izay tonga eto samy milaza fa manana ny fahamarinana samy tompony daholo avokoa. Ya, io moa zany na Madagasikara finoana io. Ny amo zany ny fombako matetika dia hoe za sy te hitsofoka anatin'ilay izy marina izy any diso satria finoana le izy. Fa ozy hoe za zao hébreu notsrim. Za dia mino fa Yeshua ilay maty nisana tamin'ny maty iny misy mpamonjy. Finoana zay raha zay. Ho an'ny judaïsme zao dia io zareo hoe zay mbola miandry Mesia zay. Diso ve izy? Tsy fantatro. Tsy azarako mitsara zareo anatin'le izy. Ho an'ny kristianina zao dia miteny zareo manao hoe ny anay Jesosy. Diso ve izy? Toy izay hoe raha baiboly no resantsika dia tokony verina amin'ny anarana original. Zay zany tokony normal. Satria inona ny anton'le izy ny anarana dia tsy azo ovaina. Ho anay zany zao dia hoe izy amin'ny hébreu ny marina. Dia zao finoana dia fotio izay tianao fotsiny le izy. Fa ny eto Madagasikara sady misy judaïsme misy eto misy eto notsrim. Satria nanomboka tany amin'ny taona ataontsika hoe 2013 tany ho any 2010 zay dia efa nanomboka nivoy mikasiny hoe malagasy tananka hébreu. Rehefa henony zareo zany avy any Israel hoe mivoy an'izany zay dia nampiasanay ny club Shalom. Club Shalom tamin'izany no solitena officieuse ny fanjakana israelienne teto Madagasikara. Toy izy zareo hoe nareo hoe manana prova zany gasy hébreu zany fa zay hoe zay afarana eo Israel ka ty eo aminareo vonina venareo eo amin'ny Israel vonina zay fa alefa sy mankaty zareo dia tonga teto zareo tamin'ny 2013 volana mai 2013 dia ny anazy miprofo reto avy miprofo rehetra fa malagasy dia taranaka hébreu tahaka an'ireo tany maro nge raha ny tena marina dia ny malagasy nge no tara sisy amin'ity le hoe gasy hébreu ty sy hoe mahébreu azy. Fotra zao tany Éthiopie zao ny juif falasa zao efa ela no nanikena hoe hébreu ny falasa any Éthiopie. Ohatrany koa zao zareo zao ny any Inde zao dia ny Caïn zao any Inde dia taranaka hébreu juif ny Caïn any Inde. Tarzany koa zao faraparany teo zao zareo tany Côte d'Ivoire zao Yakubanou dia malaza be zavatra any Yakubanou any Côte d'Ivoire dia taranaka hébreu. Fa tsika zany nitara anatin'le tantara satria razan'le baiboly manao hoe miparitaka io mandeha anakany Afrika io dia mandeha makany Azia io le Israely io. Dia rehefa tonga teto zareo nanatanami tamin'ny 2013 dia namaly zareo hoe tsara no mifandray amin'ny fikambanana hébreu maneran-tany asona hoe Kolano. Zay zany le vokatry le izy avy eo dia nanomboka anisy teto hoe raha hébreu nareo dia tokony manaraka ny fivavahana judaïsme satria zay ny fivavahana hébreu. Toy izay hoe izahay misy parti aminay zany dia hoe parti aminay mino fa tonga misy parti aminay kosa zany zay vonona no judaïsme. Vaky teny sotra zany dia hoe misy eto judaïsme traditionnel misy eto ary misy koa eto zay manaraka ny fivavahana sonay hébreu ataona hoe notsrim zay mino fa efa tonga ny Masiaha. Vokatra zavatra zay dia anisy tamin'ny 2016 ny asany hoe speaking tour tany États-Unis satria isa-taona zany reo le firenena zay manana fiaviana hébreu zany dia manao fandimy manao conférence any États-Unis isa-taona. Dia 2016 dia tour Madagasikara no hitondra n'ilay hoe conférence zany dia fanjakana sivy
taraty fanjakana efatra amby 50 tany États-Unis navana le conférence enina amby 20 no natao dia nazavaina tamin'ny Juifs Américains hoe malagasy dia taranaka hébreu dia niaiky ny Juifs Américains fa nareo nanao azay sa solotena no zasy nandehanakany fa solotena avaty aminay no nandehanakany dia nazavaina hoe malagasy taranaka hébreu vokoatra la hoe aiza voa zany ty miparitafa ty any ivelany avy eo 2017 satria décembre 2016 zay fotoana zay dia janvier 2017 dia misy moa le fampiasona tery amin'ny American Center tery Tanjombato tamin'ny fotoana androny izay amorin'ny ambassade américaine ny finoana teto Madagasikara tao ny kristianina tao ny silamo tao ny hébreu ary ny tenako zao na Madagasikara ny solotena ny hébreu tao tamin'izany fotoana zany ilazana hoe misy eto hébreu eto traditionnel misy hoe hébreu notre rime eto ary no aratsika dia mahazo micro hoe tokony zany isin'ny fahaisatsina sy ny fahaisakina amin'ny samy hébreu ary misy zany zao amin'izao fotoana zao le hoe fikambanany hébreu tsy mba manana ohatry ny fiangonana kristiana zao manana ny LFFKM zany sotry zany dia ny nareo zany hébreu eto Madagasikara hoe tsy mba misy le fiombonana ohatry io sa tsisy zay le ndresako tanao tamin'ny septembre hoe antsona mba hivory ny hébreu mba hivondrina takany manana fivondronana ny kristianina dia efa misanga zany le fikambana sona hoe FHM fivondronan'ny hébreu eto Madagasikara efa misangana zany izy io ary efa ara-panjakana io fikambanana io amin'izao fotoana zao ary amin'ny lahady zao raha dia misy fivoriana ihany koa ho an'ny FHM zay atao zany ery ambotra raba zay anasana zany tsika zany dia mitrika manoko antsika zay atin'ny seatra hébreu zany fivoriantsika zareo dia eny ambotra raba amin'ny alahady ho avy zao manomboka amin'ny 10 ora maraina fivorian'ny mpiandraikitra hébreu eny ambotra raba eny amin'ny Bet Israel eny ambotra raba zay zany fony teny kely namana Gasikara eny ary amaranantsika anazy zany raha ohatra ka miresaka an'izay atao hoe fivavahana hébreu zay tsika azo iverina ve satria raha hatramin'ny 10 sy 20 zany nareo nanomboka ny voyan'izany efatra amby 20 sy 20 tsika zao efa manangoka ny ataontsika hoe efatra amby 10 taona hiditra 5 amby 10 taona asa manao ahoana zany mety hoe ako ny lohatra eto nareo ve mahita hoe mandroso mba liana mba mihaino anareo ihany malagasy sa karazana miresaka ny tany anefitra na rano atondraka miganagana fotsiny izay manahoana zany le fandrosoana manahoana ny andraisany malagasy androany azay ataontsika hoe fivavahana hébreu zay topoka tany amboalohany aloha dia tsorina fa tena nanahirana satria vao miteny ianao hoe malagasy tanaka hébreu toy izany olona hoe mirediredy misavitsaranga fa adininy nefa fa be dehibe miprofo anatin'ilay izy fa zao nefa aty amin'ny 2024 tsika amin'izao fotoana zao azo ambara fa me mandroso misy fivoarana zany eo malagasy ilay hoe malagasy taranaka hébreu ary indrindra fa mahavelombolo fa fotoana zany zao zay ahafahantsika zany manazava an'ilay izy noho ninona no lay aina manjery efa misokatra fa ny tenana mafy azy Madagasikara dia zao ny olana dia ty le fivozana hoe efa tsy izy ny jiosy diso ny jiosy vaozina ny jiosy ary efa nilavina ny jiosy igny koa zany zay anisan'ny tena hoe mampalahiry koa anatin'le izy hoe ho anay zany dia tia anarana zay ny tantara hoe ny jiosy ve diso ve ny jiosy raha ohatra ka namono ny Mesia mpamonjy melaka ve ny jiosy raha ohatra ka namono Mesia mpamonjy io moa zany resahakisa be dehibe eo amin'ny conférence amin'ny alahady zao zay resantsika rehefa aveo fa anisan'ny loatra goavana resahantsika io zavatra io satria io moa sy tena mamotika mihitsy zavatra io hoe inona tokoa moa zany tena fahotana nataon'ny jiosy zany na ohatra namono Mesia mpamonjy izy ho aminay zany dia hoe isorana be dehibe ny jiosy namono ny Mesia mpamonjy satria raha ohatra ka tsy maty Mesia mpamonjy dia tsisy famonjena ny olona mantsy dia milaza manao hoe misaotra anao fa latsaka ny rahanao ho fanadiovana anay maty ho anay ianao fa raha tsy nivonoan'ny jiosy ve Mesia mpamonjy misy raha avy eo anadio an'ilay olona ary misy hoe famonjena zany hoe fotoana zao afahana koa manadio an'izany zavatra satria le fahakalana jiosy ny tena olana zao nefa problème isika le taranaka zao misy nefa le taranaka hébreu isika le taranaka hébreu ry mpijery azay na ry mpiano azay le enao le izy dia ny fokisan'ny olona anao manao hoe tsy izy le hébreu nefa ne enao nge le hébreu fotoana zany zao afahana zany miverina amin'ny tokony ho izy ka hoe nanahoana fandraisan'ny malagasy an'ilay hoe gasy hébreu amin'izay hatramin'izay tany am-poalohany dia sarosarotra afa zao zany dia vitako hoe efa mandriso tsikelikely tsikelikely le izy satria nahoana efa manomboka mazavazava amin'ny olona kokoa
ilay hoe gasy hébreu amin'ny akapobeany kanefa ny mbola tsy ampy nefa izy mbola tsy ampy izy hitanareo fa tena hoe lesoka zany ao anatin'izay ataontsika hoe mahasarotra sy ataontsika tsy ampy anazy zany satria tsy nge mety tsy manana totanisa ofisialy fa 7 tapitrisa aloha ny resaka hatreto fa isan'ny malagasy za milaza aminao fa tsy haiko hoe firy tapitrisa am'ireo 7 reo na firy isanjato am'ireo no efa manaiky sy manaraka an'izany resaka reo zany marina andeha ataoko hoe fa ampy atao hoe ray tapitrisa ohatra ary ve ka zay ny tena hoe inona mahasarotra anazy inona ny tena hitanareo fa olana zany so de hoe tsy mety amin'ny malagasy tsony lay nenao any am'le endrika zay manahirana ny malagasy mantsy le endrika le fitafy le fiteny le fomba mampanao indrindra any ka tonga amin'ny adihevitra ohatran'ireo fiangonana maro samihafa hoe tsy mahazo mihinana an'izao tsy manao an'izao de mifanohitra amin'ny atao hoe fahalalany rivo-pavoa hoe vanim-potoana sy maro samihafa maranasika azy salary ny tena olana de zao ilay foto-kevitra latsaka lalo anatin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao le hoe tsy soniny jiosy raha izay ny faharoa ihany koa de le hoe fivavahana hafa zay efa nanjaka teto Madagasikara alatsapaka ao amponin'ny olona ary indrindra no tokony hoe azavaina satria hoe raha fitafy inge resantsika na Madagasikara zany fitafy zany inge ka hoe izarany tsaratsara kokoa ale fitafy zay amin'ny mahafitafy azy tokoa ve zay hoe manarina fitanjahana sa ve le fitafy fe zay mampiseho famenarana zay nge le olana amin'izao fotoana zao hoe ary isika zany ny olona eto Madagasikara eto de isika makatahaka be fahatany an'ilay kolotsaina vahiny zay le mahasimba eto Madagasikara raha ohatra isika zao mahita an'izao fitafiko zao hitako hoe manakaiky zao nge ny kolotsaina malagasy malabary akanjo lava akanjo malagasy sy ny fitafy malagasy fa la isika zany mijery le hoe fandrosoana dia mampalahelo fa makany amin'le fitafy zany zay mampianjaka ino mana atao hoe fitafiana na Madagasikara natao hoe fitafiana dia fanaronana fahamenarana zay natao hoe fitafiana fa am'izao zany fitafiana hoe fandrosoana zany ohatrany hoe mampivoaka ihany mampiseho an'le fahamenarana de zay zany le olana anatin'le izy ka ezaka be tokony atao amin'izany zavatrany ary io de miaratsiny miteny amintsika fa hoe amin'izao tena hoe ady tena goavana ty le ady amin'ity hoe fanonanana manolana zazazafotoana ity za de milaza amintsika ampijery sy mpiaino anjaina fa anisan'ny tena mahatonga an'io de ny fitafiana no anisan'ny mampirongatra ny fanonanana amin'izao fotoana zao satria na olona sy tokony anolana azy mahita le fitafian'le olona eny amin'ny arabe fitafian'le tanora de tonga ho azy le fakapanahy matoa zany Adonai Elohim nametraka hoe mila misarona tsara ianareo de zay zavatra zay ka eto zany de manosika hevitra amin'ny fanjakana sika ihany ko hoe raha tsika hiady amin'ny fanonanana tsara le hoe atao castration tsara zavatra zany raha ohatra voaporofo tokoa le izy ko voaporofo tokoa fananonana tokoa le olona amin'izao mantsy ny problème le de ohatrany hoe lasa toromotra fotsiny le izy de tonga de simbana ny carrièran'le olona sy hoavin'le olona fa raha te ady amin'io sika de zao avere no fitafiana io avere no fitafiana taloha ngena Madagasikara tamin'ny rubrique voalohany mbola ny samboron'ny polisy sy manao municipy tena Antananarivo zavatra zany samboron'ny polisy manao municipy tena Antananarivo de izy hoe manina raha averiny zany hoe zay manao municipy marina fa mety ho mafy sy zavatra zany fa tokony hoe raha ho atranonao any ianao manao an'izay tsy ampaninina fa ianao hoe an-tanana ve de any am-piangonana manahirana le izy ka le fitafy zany tokony averina na Madagasikara mazava tsara misy makasitraka salary nataoko fampatsivona kely moa indreo hoe gasy hébreu sy ny fivavahana iny fa araroto kely ihany satria mivoy ianao ny mamalagasy gasy hébreu asa raha fantatrao fa amin'izao fotoana zao moa de nisy ihany zany ataontsika hoe fanampahan-kevitra zay daty iombonana entina mankalaza ny tombaovao malagasy zany ho an'ireo ataontsika hoe olobe sy mpisehatra amin'izay atao hoe fomban-drazana sy neti-paharazana zay ary ny faraiky amby 10 maritra ho avy zao zany no ataontsika hoe tombavao malagasy voalohany zay atsondrareo hoe tombavao fidiovana ary amin'ny fahaenina ny volana septambra kosa ny tombavao malagasy faharoa zay ataondrareo hoe tombavao lohataona aiza ho aiza ny andeha ataontsika hoe fandraisanareo hébreu gasy hébreu azafady an'izay atao hoe tombavao malagasy zay io zao izy mizara roa zany misy ny fidiovana de misy ny lohataona mety aminareo ve io mifanaraka amin'ny tena atao hoe malagasy ve io ary indrindraindrindra ny maha hébreu ihany koa ve raha zany resaka tombavao malagasy zany araroto kely ihany toboka ia tombavao ndrasantsika rono amareko ny fanontanianao dahoary teboka voalohany amaletsika azy de le hoe tombavao misy aloha satsika amin'ny akapobeany hoe izay dia manohana ny hoe tokony ho tandremana ankalazaina ny tombavao malagasy
tahaka ny ankalazana ny tombovaoan'ny Europiana, tombovaoan'ny hafa firenena. Maninona moa isika malagasy rehefa tonga ny 1er janvier tena seriny de seriny ary tena manomana fatratra mihitsy an'ilay izy. Fa maninona kosa rehefa tonga ny tombovaao malagasy dia mialatsiny fotrany tahaka ny hoe valananam-bola izy ka ny tompony aza tsy tia. Fa zany dia atao anatin'ny fikambanana hebreo dia manoana zatsinjato mihitsy hoe aleo averina ny tombovao malagasy satria ny hebreo manana ny tombovaoany, ny malagasy manana ny tombovaoany, ny Europiana manana ny tombovaoany. No zany zany tokony atao zany tombovao malagasy. Raha izay. Ny faharoa dia zao hoe tombovao volana mars ve no izy sa tombovao volana septambra sa ahoana ny fandehan'le izy. Tsika tsy akalavitra na Madagasikara fa miainga tsika amin'io calendrier grégorian ity ny atsika latan'le izy. Ohatrika miteny hoe volana septambra. Pozana teo septambra zany le tombovao anankiray lohataona. Ohatsika ampijery zay inona moa dikany hoe septambra. Septambra avy amin'ny teny hoe 7 zany hoe volana fahafito. Inona ny toeran'le izy octobre amin'ny teny hoe octo 8 volana fahavalo ny dikan'izany. Novembre égal volana fahasivy ary ny décembre deka volana fahafolo. Dia maninona moa zany hoe décembre volana fahafolo dia tonga dia janvier tonga dia tombovao. Nefa dia 12 volana nge ny heritaona dia ahoana zany hoe volana décembre sy midika volana fahafolo dia tonga dia tombovao satria ve ny vazaha no miteny an'izany dia tsy maintsy ekena ve le izy fa toy izao ary ngely izy raha ohatra ka hoe décembre volana fahafolo ny dikany janvier zany tokony hoe volana faharaiky ambin'ny folo, février volana faharoa ambin'ny folo, zany volana voalohany ka tsy volana mars. Ka inona ny mahadiso an'ilay malagasy raha izy manao tombovao volana mars. Zany hoe io calendrier atsika io ihany dia manaprofo fa marina tombovao volana mars. Raha hoe miainga amin'izay le calendrier grégorian zay zany dia ahafana manaprofo par rapport an'izay lojikanao zay sy lojikanareo zany ao anatin'izay. Zany fa atsika menaka mihitsy zany. Ny antony mantsy izy koa misy apahany kely ihany asa raha azony salara anisan'ny antso nataon'izy ireo zany hoe miantso ny fanjakana zay mba ataovy lara-pahamehana ny tombovao malagasy mba ataovy visany andro tsy fiasana nefa ny andray sakarama sahala amin'ny maro samihafa tsy tena mbola hita taratra loatra eto hitantsika moa mivalon'ny fangatan'izy ireo mifanjakana fa any koa zany le olana anankiray fa tena hoe matin'le 31 décembre sy 1er janvier tsika ao anatin'izay tombovao zay inona ary ny heverinao fa ahafana mandrisy lahatra amin'ny malagasy mandrisy lahatra amin'ny mpitondra mba ho tonga amin'ity lojika atsika zay resahanao volana maritry ty tompo. Inona zany no fana mandrisy lahatra fanjakana sy ny malagasy dia tsy misy afa-tsy ny firesahana an'io foana. Zany hoe tokony hoa voizina zany aty amin'ny anao manjery satria ianareo zany ianao manjery na Madagasikara dia manana toerana ngezabe nareo eto amin'ny firenena. Rehefa ianareo no miteny manao hoe ataovy ny malagasy dia manao ny olona. Rehefa ianareo no mivoy manao hoe manao Facebook dia manao ny olona. Zany hoe zay ilaina zany média zay no voalohany indrindra mihitsy le communication zany aloha tokony atao matanjaka be. Ka zay zany dia mangataka fiarahana aminareo zany zay hoe mba hamoray reha mba misy resaka malagasy eto amin'ny onjam-peo. Ary sy reality velona sana mizaza zany fa na radio-pirenena ohatra ny televiziona-panjakana ohatra amoray ilay fivoizana n'ilay malagasy sy ilay fivelana izy atsika malagasy. Zay zany ny teboka voalohany zara zay. Ny faharoa dia entanina ny fanjakana miankavy ampanajana mba ekena le hoe ataovy andro tsy fiasana nefa andraisaka rama ny tombovao malagasy satria nahoana marina be zavatra any aferiko foana hoa voapirofo lalan'io calendrier io afa any amin'ny volana mars any tombovao satria nahoana raha matin'ny baiboly zao hoavy zao manso paka kosa hoavy zao mipaka zao raha apetraka ary manao hoe ny volana janvier ny volana voalohany dia ozy izy ny baiboly manao hoe ny daty ny pasika dia 12 ny volana voalohany zay zany raha ny baiboly fa tsy mbola nahita ny Madagasikara olona manao pasika 14 janvier tsy zany fa na dia le olona azy zay malaza ny le-pena janvier aza dia mankany amin'ny volana mars avril foana vao manao pasika nefa ny pasika dia 14 ny volana voalohany dika zany amin'ny volana voalohany dia ny mars avril amin'ny volana voalohany zany any tsy azo lava anatin'le izy ary zay tonga ny tengasy ny tena milaza manao hoe mahita volana alohan'ny abiba satria nahoana satria anatin'ny baiboly amin'ny malagasy ny volana voalohany dia volana abiba. Ka rehefa tonga teto ny vazaha dia ohatsy zareo manao hoe ny volana janvier no tombovao dia ohatsy le gasy mahita tao le vazaha mahita volana mahita tombovao alohan'ny abiba le vazaha zay le izy fa tsy hoe mahita volana alohan'ny biby
tsy biby lesika satria ny biby tsy mahita volana ny akoho tsy mahita volana na Madagasikara ny omby tsy mahita volana fa le volana zany dia volana tombo avao volana abiba ary pofon'izany hoe inona moa dikany hoe abiba dikany abiba dia saloim-bary volany saloim-bary zany hoe tsy tonga mihitsy ny volana abiba raha tsy tonga aloha ny abiba inona le abiba le fiakaran'ny vary miakatra ny vary zay le tombo avao zany ara-baiboly hoa zay toko hoe zany dia mbola proof fa ny malagasy dia taranaka hebreo taiza moa nahitany malagasy zavatra zany ary amin'ny maha hebreo anazy fa zao nefa misy tombo avao anka hoe faharoa volana septambra ara-baiboly dia roa mihitsy ny tombo avao hebreo roa satria ny antony azavao kely ary inona ny antony ny antony satria voalohany dia zao tany am-boalohany tombo avao dia volana septambra satria lohataona le izy mato zany tsika hoe manina moa hoe septambra ny lohataona satria fety hoan'ny fambolena satria tao ambolena zany ny taona zany dia taty aoriana rehefa mivoaka avy any Ezipta zanak'Israely dia Adonay nanome indray calendrier vaovao izy raha vakitsika ohatra ny Exodus toko 12 iry amin'ny andininy voalohany dia milaza amin'ny baiboly manao hoe ary Adonay niteny tamin'ny Mose sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity volombolana ho anareo dia volombolana amin'ny taona ho anareo izy rehefa nivoaka avy any Ezipta zanak'Israely dia nanome indray zany Adonay ny tombo avao izay aty amin'ny volana abiba zany aty amin'ny volana mars Adonay nanome ilay tombo avao volana septambra tany am-boalohany izy ihany koa nanome koa tombo avao aty amin'ny volana mars zay fankalazana le fivoahan'ny Israely tao Ezipta misy masy olona marary fo be am'le hoe aronta ho malagasy tsy miray saina le malagasy fa anankiroa le izy mety zany dia zany misy miproof amin'ny maha hebreo anazy ho an'ny olona zany dia mifantatra hoe gasy hebreo dia matakatra hoe io miproof fa ny hebreo misy manana tombo avao anankiroa ny anankiray volana mars ny anankiray aty amin'ny volana septambra satria nahoana tany am-piandohana dia calendrier agricole nisy ny lohataona any amin'ny volana septambra ahoana ma lohataona azy fiandohan'ny taom-pambolena zay le izy ary na ny Israely aza ke ny Israely le dia any amin'ny volana septambra ke ny tombo voan'ny Israely le zay atsony hoe calendrier civil le fa le aty amin'ny volana mars atsony hoe calendrier religieuse calendrier am-pivavahana ary ny mivady an-taona ny Israely manomboka any amin'ny volana septambra tsisy amin'ity zao dia 5784 zany zao am'izao ny calendrier hébreu zany io le tombo malagasy anankiroa io mihitsy miprofo maha hébreu anazy zany sady ankalazaina ny volana mars ankalazaina koa ny volana septambra bravo zany ho atsika zay mandala amin'ny malagasy fanahita isika mahamatry raisana ary dia mampolisy anatin'izy izy manao hoe io misy le baiboly io voaporofo anatin'ny baiboly izany zavatra ataontsika zany na Madagasikara ny farany sisa inona ary no mety ndeha ataontsika hoe tombony ho an'ny malagasy salara ny amin'ny atao hoe fankalazana an'io tombo avao io mety mahazo tombo manokana antsika ve inona no mety ampiavaka antsika satria saika mbola any amin'ilay tombo avao sy farany taona grégoriana aloha zany tena ifatohana malagasy satria eto inona no mety hoe tombony ho an'ny malagasy raha mifantoka amin'itsika mifantoka amin'io zay ataontsika hoe atsika io kolontsaintsika io fombatsika io raha ny hevitra manokana salara ny hevitra manokana zao tombony dia zao aloha tombony lehibe ty tsy maty le kolontsaina azadinoina fa eto ambony tany dia adina kolontsaina ny misy eto ka raha ohatra ianao ka tsy mankalaza an'ilay anao dia maty ianao ary dia raison'ny lakarty ianao ary matahotra ny Madagasikara raha mitoy izao fihinana malagasy eo ambolony kolontsaina vahiny zao afaka 50 taona dia ngamba dia rafy firenena malagasy ty rafy ty mety ho very anjavona hatramin'ny kolontsaina sy ny fombatsika very hatramin'ny fantatry ny olona tsy izy Madagasikara zany fa lasa endémique le Madagasikara endémique zany Madagasikara afaka 50 taona zany hoe mba ahafahanao miexiste eto amin'izao tontolo zao dia azaony ianao azao ny kolontsainao azao ny teninao azao ny fombanao azao ny mahainao anao zay zany tombony lehibe zavatra zay ny faharoa resaka tonga ataontsika business ataontsika ohatra hoe tonga ohatra minina mampatanjaka ny vazaha rehefa tonga ohatra n'ilay tombovoan'zareo dia misy an'ireo lay entana isan-karazany sady isan-karazany zay amidy zay lasa commerce dia be dia be zany niakatra be zany chiffre d'affaires anatin'ilay fotoanan'ilay izy ka raha ohatra hoe malaza ohatra tombo malagasy
dia eo koa zany dia miroborobo zany ny sifiradafiana malagasy resaka économie zany resaka afira zany le izy aporisiana zany tsika anatin'izay zavatra zay malagasy eny ary milohan'ny resantsika n'ilay conférence lehibe zay ho atao amin'ny lady ho avy izao hoe tsy ankasina mba manala loatra kely any mba tia resaka kely ny tontolo misy eto Madagasikara ny lafin'ny politika indrina indrindra fantatrao fa anisan'ny olana eto Madagasikara dia ny antsointsika hoe crise miverimberina salara indrina indrindra rehefa miresaka crise tsika dia lasa miteraka fampitehana tamiteraka ho an'ny firenena zany mampalahelo zany moa dia misy aina latsaka maratra sy ny sala amin'izany mihitsiny inona no mety heverinao fa vahaolana amin'ireo le crise miverimberina eto Madagasikara ireo ary mety hisy fandraisany ihany koa ve ny resaka hoe fampandrosoana sy ny resaka hebo reo topoka inona no vahaolana ny vahaolana reo zany aloha dia le hoe mila miverina amin'ny azy malagasy sa zany dia mikotra an'le olona milaza manao hoe mily tsika manao refondation totale ka inona le refondena na refondena dia voalohany aloha dia hoe le fiaviana aloha ray zay ny faharoa dia ny atao zany hoe fahavivanana tanteraka fahavivanana malagasy fihavanana ny olona mantsy dia zany Madagasikara le hoe fahavivanam-pirenena dia hoe fahavivanana mpanao politika zay le olana fa aminay zany raha ny hevitray manokana dia hoe ny atao hoe miavana malagasy rehefa ohatra ka hoe tsisy solo eto Madagasikara eto hoe ty tany ty fady merina ty tany ty fady ohatran'izao fa tokony atsona zany le olobe eto amin'ny firenena dia miantso amin'ny reo ray aman-dreny be zany na tsy haiko ampanjaka ve tangalamena ve sa ina fiantso azy azomanga ve tsy fantatry fiantso anazy zany dia hoe mila mivory zany reo aloha dia hoe ahoana no atonga ny malagasy tena hiavana tanteraka ka atao hoe miavana malagasy rehefa ohatra ka hoe mizaka onerana ny amin'ny tantara fa mandika ianao hoe makany amin'ny faritany ianao dia hoe ty ranomasiny teo ony fady mierina ony eto ity tany teo ony fady mpita mitereny rano ty dia fady miteny mierina ony eto raha mbola zany mbola misy eto dia mbola tsy mety izy fa tokony hoe zay atao hoe fiavana malagasy fa amintsika mantsy dia hoe miavana malagasy rehefa miavana mpanao politika tsy zay misy izy misy eto zany dia fiavana mpanao politika no misy eto hatramin'izao fa ataovy ny tena hoe gasy miavana marina avy eo antsika resaka politika indray misy hoe gada politika sy ny sisa reny zany reny koa zany tokony atao koa zany mety hoe inona le olana dia tokony hoe atao zany fampisoraka sy amnistie fa alohan'izay aloha dia vorina zany eto zany dia miantso hoe tokony mivory zany na ray aman-dreny ara-drazana eo ihany koa fivondronan'ny kristianina fivondronan'ny islam eo koa ny hebreo dia miara-midinika misy reo aloha tahaka natao zany tana nampandrosan'ny Rwanda Rwanda ndraiky anapedin'ny vazaha tamin'ny fotoan'androny foko anankiroa tany Rwanda dia ny Hutu sy ny Tutsi rehefa miakatra fitonana ny Hutu dia aripa ny Tutsi miakatra fitonana ny Tutsi dia ripaka ny Hutu fa avy eo tonga sainy zareo hoe inona moa ataontsika ty andaontsika hiavana dia niavana ny Hutu sy ny Tutsi dia ny ravana daholy etrame zahatra hoe avany amin'ny vahiny ka manontoana ny tombotsoa ny Rwanda izy Rwanda amin'izao fotoan'izao anatin'ny G20 Rwanda amin'izao fotoan'izao nefa dia firenena zany tena ampiandohana ta zany koa zany ty malagasy ty manao hoe alohantsika aloha mila miavana tanteraka mihitsy aloha ny malagasy asy hoe to tsy haiko hoe ina anaran'izy asizy ve sa fionandova ve tsy haiko zay anarana izy aloha tsy maninony fa hoe mila miresaka zany malagasy rehetra zay zany dia miantso an'izany zavatra zany dia mila tena avozina misy aloha ty firenena ty fa io ny toy atsika io zavatra io nonosinatra misy eto dia problème izy zay zany zao vahaolana voalohany zay vahaolana faharoa ihany koa dia hoe ahoana no amerenatsika zany an'ireo kolotsaintsika averina foana ny firenena zay tsy miverina amin'ny kolotsainy sy fomban-drazana dia aza manatena androso zany tsy possible zany Madagasikara matoa Chine zao mandroso ohatran'io dia ny Sinoa dia mifikitra amin'ny kolotsaina sy mahaizy azy matoa Japon mandroso dia zay mahaizy azy matoa ny Europianina ray zao mandroso satria manino ny kolotsaina Europianina no akataovin'izao tontolo zao ny any Europa raha zao zao fa ho atsika zany dia zay hoe zay dia vahaolana amin'ny lafiny araka kolotsaina anatin'ny izy fanantanteraka ampahavory namana Gasikara faraparany fotsiny zanajana izy nefa raha ohatra ka mijery indray tsika amin'ilay ataontsika hoe lay fomba fanaovana politika lay pratika politika lay toe-tsainy malagasy mihitsy ilaina refondation ihany koa ve zany satria misy mpanapa-kevitra eto mpitondra mpanapa-kevitra eto misy vahoaka hoentiny eto
zay ambara fa hoe tompon'ny fahefana raha démocratie nresana manahoana mikasika an'izay resaka politika resantsika dia mila vozina koa io satria démocratie osika démocratie raha ny tena marina tsy mety amin'ny malagasy ny démocratie mety isy anohatra anareo zany teny am'izany fa maninona hoany maninona hoany tsy maintsy hoe zavatra mety amin'ny vazaha foana nataontsika eto ny malagasy dia fitondrana ray aman-dreny fitondrana zokiolona ary teny midina ifampiarana misy eto Madagasikara hatramin'izay hatramin'izay fitondrana fampanjaka ity malagasy ity dia mahebreo anazy dia manana ny satany ity fa tsy mety hoe le fitondrana avy any ivelany no adaptena eto azao ny olana anatin'le démocratie ity anankiroa ny démocratie na Madagasikara misy zany ny démocratie participative misy ny démocratie représentative inona le ampiarineto le ampiarineto dia démocratie zay représentative zany hoe misy olona vidinao dia reny no manapa-kevitra amin'ny placenao zay tsy ny teninao akory no entin'le olona fa ny heviny sy ny heritreriny zany anankiray zay fa misy ny démocratie anankiray sona hoe démocratie participative zay hoe vahoaka manapaka nisy mipodra eny tamin'ny andron'ny colonel raha tsy mandrava raha nytoy ny hevitry ny heritreriny iny dia nandroso Madagasikara zay le démocratie zay zany hoe any amin'ny fototra le izy any amin'ny base ohatra hoe vidina ny sefokotany dia ny sefokotany mafantatra hoe inona izy avy ny anatin'ny olona anatin'ny tsy tendrena mihitsy zavatra zany zany hoe fokon'olona ny manapaka anatin'le izy zay nisany hoe démocratie participative le vahoaka zany no najara mivantana raha ohatra ataontsika hoe isy olona ilatsaka vidina ohatra député ohatra dia hoe tsy maintsy manangona izy aloha soniana olona rahetsy avy any amin'ny base dia fantatra hoe olany ty olo ty mbahoaka ty olona ty fa tsy hoe ty olo ty manambola dia aveo ty tsy maintsy lany ty nahoana zany zany tsy mety eto zavatra zany 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 mila ovaina koa le démocratie ampiarina eto raha ohatra voalohany aloha tsy mety ny démocratie tsy mety ny démocratie tsy mety amin'ity tany ity zany satria manana satany ity fa raha samy hiditra amin'izay ihany dia aloha mba le faharoa no atao mba le démocratie zany participative atao fa atao le représentative no atao eto Madagasikara na Madagasikara eny ary makasitaka indrindra mba arorotina kely ihany moa zay tonga eto mba za moko fandraisana anjara amin'ny fiainam-pireneny zay avy amin'ny ataontsika hoe filompanorona ny fikambanana nosy miavaka gasy hebreo andao resantsika makasika an'ilay conférence milady ary satria io no anisan'ny tena antony nanasako anareo ny antony tamin'ny farany motsika efa nisy ny conférence lehibe zay natao nafinaritra satria naomby ny vokatra raha mitatitra zay vorainy mpanao gazety ao amin'ity taona ity fiandohan'ny taona dia isy ny conférence lehibe zany amin'ny alady fahatelo ny volana martsa ho avy zao tosaina etsy ankasina ihany ny fanontaniana voalohany dia hoe conférence momba ninona izy avy ny tokony ho avy fa maninona no tokony ho avy ny olona anankiray toboka manatoko zany Madagasikara isika ampijery dia asaina zany hamonjy ny conférence ny alady zao etsy akasina alady fahatelo ny volana mars 2024 manomboka amin'ny 10 maraina io conférence io zay iresahana indrindra mikasika ny hoe fiavahana hebreo tontolona hebreo ary koa ny hoe anazavana misimisy kokoa hoe gasy hebreo zay ny conférence voalohany zay ny conférence faharoa ihany koa dia isy ho atsika ho aty Atsirabe aty amin'ny alady fa 17 ny volana masa zao ihany koa zany Atsirabe kosa indray eny Bemasoandro atsimo ny tsainana sabotsy no misy zay conférence zay alady 17 mars 2024 izy no asaina anatin'ilay conférence ny asaina dia zay miaino amin'izao fotoana zao tsy anavahany na Madagasikara na ho atsika zay manam-pahefana mpitondry civil na miaramila na ho atsika vahoaka tsotra na ho atsika zay mpanao politika na ho atsika zay mahaino zany dia sanavahana le izy fa zany efa marivo sara nefa ny conférence dia tsy misy loko politika na endrika politika fa resaka misy hoe ahoana no afahantsika miverina mahatsikatsika antony dia zao matoa ny malagasy tonga dia Madagasikara amin'izao fotoana zao tanànaka hebreo dia azadinoina fa very fanekena izy tamin'ny moins 722 tany Israel dia voaroka tany ny razambian'ny malagasy satria nivadika tamin'ny fanekena ahoana zany na mahana an'izay krizy zay any vahoana faharoa etiko anatin'izy mana hoe mba ahafahan'ny malagasy mivoaka amin'ny krizy azy amin'izao fotoana zao dia mila miverina amin'ny fihavan'ny razany ny malagasy averiko mila miverina
amin'ny fihavan-drazany ny malagasy mariako nefa tsy hoe anompo sampy zay foana masiny ny olona anompo sampy zany tsy anompo sampy fa i abrahama sakasy jakoba no razambeany malagasy oresantsika bebe zany anatin'ny conférence hoe ahoana zany hoe miveriny zany amin'ilay fihavahany abrahama sakasy jakoba satria nahoana ozin-drazana ny mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao io satria amin'ny mahebreo azy kanefa izy dia misavika kolotsain'olona misavika fihavan'olona dia andairany oziny izy fa kio baiboly malagasy ara fa rehefa io hebreo io no manaraka fihavan-drazana dia izy ny voata izy ny lohany mpampisambotra fa ty sambotra ka inona indray miporofo ilazana rehefa voozina izy rehefa misaranga rehefa maka fivavahan'olona sy manao saranga hafa zany akoatra amin'ny anazy inona ny ilazanao fa voozina ka mahatonga malagasy androany fa voozina tokoa ao anatin'le izy ao anaty baiboly ve sa ao anaty inona sa inona enao fe na malagasy ara tsy mahatsapa na tsy mana-porofo aza fa ty firentsika dia firena voozina ty ny antony dia zao possible ve hoe eto Madagasikara ny arena rehetrarehetra ambonin'ny tany akibon'ny tany andranomasina manantsika nefa le vaoko mipetraka ao anatiny fa dia novana mahantra indrindra any amin'ny farany normal ve zany Madagasikara eto Madagasikara tsy misy ady an-trano kanefa dia firena Madagasikara maharesy amin'ny Madagasikara sakara toe-karena bosina ndraiky zavatra-drany izy ny hoe ka ny mpitondra tsy mahay mpitondra hatran'izao mpitondra zay mitondra izy izy hitondra eo dia ohatra ny io foana zavatra io tsy ngety tamin'ny voalohany na dia ohatra rubrika voalohany tsy mety rubrika voalohany fahongana dia nisofoka rubrika faharoa dia ihany deo tsy mety hoe faharoa fahongana niditra fahatelo niditra fahaefatra haitsika zao mizao fotoana zao zany hoe tsy le mpitondra no olana na le fitondrana fa manino le oziny eto amin'ity firenena ity misy no problème zany mila tapahan zay oziny zay mila avahan zay ozina izay ahoana fomba amanzay ny amana sotra fotsiny le izy ny fiavadiana tamin'le fanekena no nahatonga an'le ozina teo amin'le vahoaka malagasy dika zany mila miverina amin'izay fanekena izay dia tapaka ny ozina raha olona ke mijery hoe fa maninona loatra mahazon'ity gasy ty re olona fa maninona tsika ve ny tsy mahay tsika ve ny dondrina tsika tena mahay tsika kanefa tsika sy tavavoaka satria maninona fa ozina i Madagasikara mila ambary zavatra zany mety tsy afaran'ny olona zany tengo zany fa zany marina satria ny sifon'ny olona na Madagasikara tsy mahadiso marina tsy mahamarina ny diso rehefa marina dia marina rehefa diso diso zay zany le izy ka ino zany tazony conférence anazavana ny Cyprien kokoa hoe zao no atao raha ivelona zany fanekena zany amma hebreo atsika eto zany dia miantso ho atsika rehetra zay mahatsapantena aloha fa hebreo izy tonga avy anao ny conférence satria ny hebreo misy aloha mila miverina amin'ilay fihavan-drazana ny faharoa ihany koa zay lina ihany koa hoe mba aloha mba jerina zavatra any dia atsontsika rehetrarehetra fa mila miverina tsika amin'izay le hoe fanekena izay na Madagasikara iny ary mety anahoana mety hoe hoendrikendrika ilay conférence mety hisy ady hevitra ve ny olona rehetra akoatra ny hebreo zay tsy mbola ao anatin'ny fikambanana sy ny salam zany ve afaka tongany malalaka tokoa ve mifanekevitra tongany sa hoe karazana lavage de cerveau no ataonareo amin'izay olona any zay teneko hoe ohatrohatry ny ahoana no mety hoendry ny salary ny endra zany dia amin'ny conférence azy dia mizara anankiroa ny conférence ny tapany voalohany dia fanazavana zany loha hevitra zay azavaina zay moa hoe conférence amin'ny banse na loha hevitra anankiray dia ny tapany faharoa zany dia ianareo mpanatrika anareo mpijery no mametraka ny fanontaniana ka amin'io zany dia mizara anankiroa ny fanontaniana voalohany aloha dia fantany mikasy an'le loha hevitra anazavaina aloha zay zany no mapetraka aloha fa amin'ny tapany faharoa amin'ny fanontaniana indray no fanontaniana samy hafa zay tiany olona apetraka dia zany dia asaina zany tsika mba ho tonga anatin'ilay izy na isika zay resy lahatra amin'izany tengo zany na tsika koa zay hoe za mbola tsy satra za aloha antany misy aloha tonga avokany tonga avy ianao metraka fanontaniana vonony zay amaly ny fanontanianao na koa ary ianao koa raha tsy satra ihany koa tonga avokany anao tsy satra tonga avy ianao anino tsika amin'io ifanakalo hevitra apetrako tsara tsy hoe hiady hevitra tsika sanao débat fa ifanakalo hevitra satria moa raha ohatra mantsy hoe hiady hevitra tsy mety satria nao dia hoe hiady raha hiady zay dia tsy maintsy niandreka ka nadisina maro zavatra tenenao dia hiady tsina dia sanaiky mihitsy avy fa hoe mifanakalo hevitra mety aminao ny zavatra teneniko raisinao le izy vocation-nala io ny mamy atelinao mangidy alohanao tsy mety aminao le izy dia zay le hoe fanakalo hevitra zay koa hoe am'teny koa ianao ohatra tonga hoe ianao zany anhevitra ao satria tsy tavinavavy ianao dia raha mety aminay koa zavatra teneninao dia raisinay le izy zay le hoe ho atsika zany resy lahatra tonga avy tsika anatrika ny conférence ho atsika mbola misalasala
tonga sika apy atrano fanontanianao sady zay mba hanampy ny conviction anao ary koa sika koa tsy latra mihitsy hoe zay sy d'accord am'izany gasy hebreo zany tonga avakoa ianao conférence dia hoe tony hevitrao dia atsika hifanakalo hevitra na Madagasikara aizary ny toerana akasina aiza ho aiza firy ka hatramin'ny firy mety misy fidipidirana ve inona ny tokony homanina hiatrika an'izany conférence zany tompoko ny toerana aloha zany loha dia anankiroa ny conférence voalohany izy dia amin'ny alahady zao alahady fahatelo ny volana marsa 2024 Antananarivo zay misy koa ny any Antsirabe amin'ny alahady 17 mars zany 2024 hoan'ny Antananarivo zany dia ry akasina lalam-baovao raha tonga sika eo amin'ny total eo garotera maki dia mitsofoka lalam-baovao ka aty amin'ny boulevard d'Europe iny miareo amin'ny total maki ianao dia mandeha mesinanana dia mahita rond-point dia mbola mandroso ihany fa tsy midina rond-point dia mandroso ngamba saby eo amin'ny 200 mètres eo dia mahita casseur de vitesse voalohany dia mandeha ihany mahita casseur de vitesse faharoa dia avy eo afaka andeha casseur de vitesse faharoa ianao no mahita trano lehibe mbola en cours de construction amin'ny ankavanandalo misy ohatra hoe salon mangeza be mivavahady zay zany raha ohatra vaty aty amin'ny carotera maki zany ianao amin'izay fotoana zay raha vao koa ianao avy any Akazimanana Akazimangy ianao dia mahazo ny boulevard d'Europe iny ianao dia iodina makany amin'ny maki ny lalana eo afaka 200 mètres eo angamba 300 mètres io dia mandroso voalohany angamba ianao dia mahita casseur de vitesse voalohany dia amin'ny gauche indray izy raha ohatra ka vaty zany amin'ny gauche indray zany misy an'ilay izy avady lehibe misy sohatra hoe shalom mo koa zany amin'ny arabe iny misy olona mijoro amin'iny manao akay manao fitafy hebreo nanazy zao manao any akay amin'ny lalana iny dia reny zany no antaninareo reny olona zay lehilahy sy vehivavy mijoro manao fitafy hebreo reny no antaninareo amin'ny lalam-baovao iny zay no ny eto Antananarivo amin'ny lahady zao zany 3 mars amin'ny folo manomboka amin'ny fotoana amin'ny folo ora maraina ho antsika kosa indray aty Antsirabe Antsirabe dia ny alahady kosa indray 17 mars amin'ny folo ihany koa eny Bemasoandro dia atsimo ny tsenana sabotsy zany hoe tsenana sabotsy dia midina na fidinana iny ianao dia eo ambony reo Bemasoandro dia eo amin'ny atsimon'ny EPP Bemasoandro dia misy sapanana makany Anivorano dia afaka mitsoka ny sapanana makany Anivorano iny ianao zany dia miala angamba eo amin'ny 100 mètres ihany koa dia misy trano koa amin'ny akavia kosa indray izay misohatra hoe Madagasikara no sy miavaka dia ao zany tsika no manao conférence ny alahady 17 volana marsa ho atsika aty Antsirabe io ihany koa ho atsika zay any amin'ny faritany ihany koa zay manontany anay hoe ahoana ny aty amin'ny faritany salara dia efa io ny contact efa hitantsika eo ambany io ny téléphone ho an'ny Telma ho an'ny Airtel ho an'ny Telma zany dia misy koa ny WhatsApp io sady numéro WhatsApp io dia afaka miantso zany ianareo dia atao zany ny conférence any aminareo atsika zay maniry conférence aty amin'ny faritany satria hita aty amin'ny faritany koa ty fandarana ty namana Gasikara iny ary amarana ny fandarantsika na zany natrany izy anefa mbola tiako antraterina ihany lay conférence zany anisan'ny conférence lehibe izy io ary hitatsika fa iteraka aty hevitra sy fahalalana ho anareo zany ka niresaka toy dia hoe hifanakalo hevitra zany rehefa tonga andra misy zavatra manahirana misy zavatra tsy mazava satria neto nge adandray no ranananety fa any tena mivalapatra tsara mihitsiny ka zay ny ilazako teo hoe tsy misy fidipidirana ny olona rehetra afaka makany avokoa misy zavatra tokony homanana ve tsy fantatro zany amaranantsika anazy salara izany zany dia tsisy fidipidirana ny conférence tsisy fidipidirana fa dia ny fahatokavandreo zany no ilaina inona zavatra homanina ny homanina zany tsy zavatra homanina be ihany koa afaka manomany ianao ny fakanao noty afaka mitondra baiboly ihany koa ianao raha ohatra te hitondra baiboly fa ny fahatokavana zany tena zava-dehibe fa dia asaintsika ampitiavana tonga anatin'ilay conférence tsy zavatra homanina be hoe dia tsisy hoe fitafiana manokana na hoe akanjo manokana tsisy zany izy fa dia zay fitafinao fotsiny no entinao anatin'ilay izy tsy hoe kory anao ohatran'ny akanjo zao ianao vao tonga any hoe anao akanjo ataony salary io ianao tsy mila an'izay le izy fa tsika tonga any mantatra fa tsy hoe hivavaka kory ary efa mariako tsara tsy hivavaka ny alentsika any fa amonjy conférence amantatra sy amakafaka spia kely anatin'izay na Madagasikara le loha hevitra zavaintsika anatin'io dia le hoe fanazavana an'le hoe inona marina le fihavana hebreo faharoa anatin'izay koa dia hoe diso ve ny jiosy
raha ohatra ka namony misy mpamonjy resantsika misy prix zay revitra anatin'ny hoan'io efa nilavina ve ny jiosy ahoana marina hoe tsika ve efa nilavina ve sa ahoana ary ny fahatelo dia ny hoe inona no boky anorenana finoana tsisy mety taloha ve sa tsisy mety vaovao sa izy arako roa mitambatra san'izany isan'ny resantsika anatin'ny conférence akoatra ny fanontaniana izay ho apelatsika mpanatrika ny conférence sa zany 3 mars zany amin'ny lahady ho avy zao zany etsy Kasina ary amin'ny 17 mars ho atsika ty Tsirabe eny be masoandro na Madagasikara eny ary salara rija Andriamady tapitra ny fotoanantsika mikopampitona zany ianao anaovana fanetanana fampitinana andresadresatsika satria akoatra n'le conférence dia betsaka aloha hevitra resantsika teto ny tombavao malagasy ny resaka crise miverimberina ny fivavahany hebreo sy ny gasy hebreo misy fampitinana na misy zavatra tena hoe nomaninao kanefa tsy nantaniko tsara ho fantatrareo mpijery eo dia fotoanan'izao tompoka ia sotranao na Madagasikara fampitinana zany dia zao hoe tanteraka amin'izao androntsika zao ny faminaniana aty Madagasikara ny amin'ny hoe ahafahan'ny hebreo miverina maizy azy satria efa niteniny misy mpamonjy afa tsy maintsy ahaverina ny Israely sy vao tonga amin'irao lanitra izy raha izay ny faharoa tena fotsitry ny crise Madagasikara dia ilay hoe ny ankamaroan'ny malagasy dia taranaka hebreo ary very fanekena rava fanekena mila miverina amin'ny maizy azy malagasy mila miverina fiavandrazany malagasy razany malagasy hoe dia i Abrahama Saka Jakoba hebreo no razan'ny malagasy no zany dia entanina isika zay mijery amin'izao fotoan'izao izy mijery na miaigny koa amin'ny radio dia mba hiverina zany fanekena izany ny faharoa dia nikasany hoe tonga malagasy rahantsika teo koa tonga malagasy io dia eto dia mahebreo dia entanitsika mba hiverina amatsikatsika ny tombovaotsika ingavina re mpasy ato takany valala ambony kosainy malagasy ny tompony azy sy ty sanatry vava fa ataotsika takasika mankalazan'ny tombavao 1er janvier dia atao koa koa ny tombavao malagasy ary zay aratin'ny hebreo foana abiba ary tsy piana tsara fa ny taovao anankiroa no mahebreo ny malagasy tsisy mihitsy hoe tsy miray saina tsy zay mihitsy izy roa mihitsy ny taovao hebreo taovao malagasy sady ankalazaina dia amin'ny volana mars no atao koa ny any amin'ny volana septambra tena mety mihitsy izay fanapa-kevitra izay dia manafy an'izany manafy zany zavatra zay ka dia tanitsika mba anaza an'izany atsika zany ary farany dia ozy hoe asaintsika ho tonga maro anatrika ny conférence ho atsika Antananarivo dia ny alahady ho avy zao hoe tsy akasina lalam-baovao Kasina efa-jato metatra asinanany carotera maki 400 metre asinanany carotera maki misy izay toerana izay amin'ny amorony arabe iny amin'ny alahady zao dia efa misy ireo namana manao fitafy hebreo izay manao akeo amin'ny arabe iny dia reno Antananarivo ao anatin'ilay conférence ny alahady ho avy zao ho atsika kosa zay any faritra Tsirabe any dia ny alahady 7 ambin'ny folo ny volana mars ny conférence atsika eny be masoandro atsimotsiana sabotsy any Tsirabe zay ny fanentanana Madagasikara sotra betsaka anao mankasitraka manokana salala rija Andriamady tena hoe nanaikina sain'ny fandarana sotranao ihany koa nanaikina resaka andreo loha hevitra zay nanitikitika na totombavao malagasy ny resaka crise politika ary mankasitraka manontolo ny fikambanana Madagasikara nosy miavaka nanaikina sain'ny fandarana tamin'ity alina ity tompoka sotra betsaka Madagasikara fiara-miasa dia sotra betsaka koa ny Real TV sotra betsaka koa fiara-miasa amintsika dia mahafinaritra fiara-miasa amin'ny Real TV sotra tsika rehetra mankasiraka tompoka araka zany dia isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany azadino ny fotoana amin'ny alahady ho avy izao amin'ny folora maraina etsy Ankasina izay conférence zany irahantsika amin'ny fikambanana Madagasikara nosy miavaka irana amin'ny salara rija Andriamady izay hitondra an'izany loha hevitra anankitelo lehibe izay noentiny tamintsika izany isaorana manokana ianao niaraka niarito taminay tamin'ity alina ity ny fandarantsika manome fotoana ho amin'ny raha ampitsondray tompoka lasy tompo avy veloma tompoka Natolotry un des pionniers du système éducatif